Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Anio dia mipetraka amintsika tsirairay indray izao fanontaniana izao manao hoe moa tena akaiky an'Andriamanitra tokoa ve ianao sa akaikikaiky azy fotsiny sa somary niataka kely taminy na koa tena lasa lavitra dia lavitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tsaroa fa tsy maintsy ho avy ny andro izay ahatsapanao fa tsisy dikany intsony izao fiainana mandalo izao, na ny fanananao harem-be, na ny maha olobe anao, na ny maha olo mahantra anao, na ny maha olo malaza anao ihany koa. Tsisy dikany intsony ny fanehoan-kevitra amin'izay fotoana izay, ny firazanana, ny fombafomba, ny anaram-piangonana izay entinao sy ny joroanao. Fa rehefa tonga izay andro izay, ny any sisa azo antoka sy misy dikany eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay dia ny fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra. Ary izay ihany no hamaritra ny fahazoanao ny fiainana mandrakizay tsy manam-pahataperana. Dia miverina indray ary ny fanontaniana. Moa ve tena akaiky an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izao fotoana izao? Moa ve azonao antoka fa mentehitra aminy ny rehetra amin'ny fiainanao? Azonao antoka ve fa tena mahatoky an'Andriamanitra ianao ary namana akaiky anao indrindra izy? Raha eny dia aza mandao azy intsony. Azony izany, aza misaraka aminy satria izy dia tsy handao anao. Raha tsy kosa ny valiteninao, tsy mbola tara loatra e. Raha irinao ny araka amin'ny bebe kokoa manomboka izao anio izao, avelao ivalona any izay efa lasa. Mamela ny heloka ao Andriamanitra fa ny zavatra tadiaviny sy takiny aminao dia ny atokisanao ny fikarakarany sy ny ankatoavanao izay lazainy satria tena mahasoa anao izany. Anamafy izay voalaza izany indrindra izay voalaza ao amin'ny Jeremia 9:1-9 manao hoe: fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo o Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoao am-pofaza malaina, fatomotrany andro izao. Lay findony izay nomeny Jesosy, mba tsy hisy akany satrobony nahitrao, satria maro ireo mpandendrika ety. Aza de varina ny miondrika any koa, raha sendra iaram-pavorina lehibe. Aoko fantatra ho fany famoizam-po dia mampibitaka ilay ratsy dao andeha. Satria raha ho avy tsy hoe indray Jesosy, finona ny jereny aisy anao, ka tany mafy izay anananao, zay mandrenisanao ka mibeba. Anara-piangonana no hotazominao, filay finona madio ny Jesosy Kristy, fizanino hamonjeny anao.
awr boîte postale 700 Antananarivo 100. Tano mafinifino anao lay finony zay nomeny Jesosy aoka hotadidinao zao teny ambany zao ninonino na mitranga matoky ny fanahy masinano ambe ampiatranoy mba hiarosiano me fiadanam-po fantatraoko rehefa Jesosy tsy mafoy mivavaka ho anao eo amindray tsy to satria raha avy tsy hoerindray Jesosy finonany jereny asy anao ka tano mafy izay anananao zay mandrenisanao ka mibeba tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madio ny Jesosy Kristy fizanino hamonzegnana satria avy tsy hoerindray Jesosy finonany jereny asy anao ka tano mafy izay anananao zay mandrenisanao ka mibeba tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madio ny Jesosy Kristy fizanino hamonzegnana zay lay onjany fanantenana tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madio ny Jesosy Kristy fizanino hamonzegnana fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina ny fahalalam-pomba ny fahaiza-manao ary ny fifakazahoana isan-karazany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka sy eo amin'ny samy zanaka eo amin'ny resaka zatovy zany no tiana holazaina amin'ity anio ity. Inona no andraikitry ny ray aman-dreny ao anatin'izay tsy fahalavorariana ara-piainona sy tsy fahaiza resaka sy ireo tsy fahatanterahana isan-karazan'ireo. Misy tokoa mandinika ny fitondrantenany ao an-trano. Misy fitondrantenany ankizy zany zay tsara dinihana ao an-trano. Ahoana ny fomba fandinika azy dia tsy misy afa-tsy ny hoe fifampikasohana sy fifampiresahana azy matetika. Raha ohatra ianao zany ka mahita fitondran-tena zay eritreretinao hoe tsy mifanaraka amin'ny fiarahamonina zay miseho tokantrano dia anjaranao ny mifampiresaka aminy, anjaranao ny miara-midinika aminy inona ny zava-mitranga, inona ny azo atao mba hifanampiana ahatonga n'iny fitondran-tena zay evenao mifanehoatra amin'ny fiarahamonina iny mba hialaka ahafahany manolo ilay fitondran-tena ho amin'ny tsaratsara kokoa. Dia anjaranao ray aman-dreny mihitsy ny mandinika izany isan'andro isan'andro izay tontolo mpivoarany ny fitondran-tena ny zaza sy ny zatovy izay dia tsara dinihana isan'andro isan'andro mba tsy hiborika ka tonga any amin'ny tsy azo anoarana na tsy azo avotana intsony zany izay vao hitanao ilay zavatra. Mampandray anjara ny zatovo amin'ny lasa fanao ao an-trano mba ahafantarany an-trano ny tena fiainana sy ny fetra ny fahaiza-manaony sy ny talentany ary anamafy an-trany ny fiheveran'ny tenany sy ny hafa.
io zany a ilay fampandraisana anjara raharaha sy lasa fanao ao an-trano dia zava-dehibe eo amin'ny fiainany zatovo. Aoka isika ray aman-dreny mba tsy ampianta zaza ka tsy ampanao azy an'ireo raharaha na lasa fanao isan-trano fa ianao foana no misy olo-vaika any akalana ka farany dia tsy ahafantatra ny tokony atao mihitsy ny zatovo iny ary tsy ahafantatra mihitsy koa hoe atraiza ny fahaiza manaony, tsy ahafantatra mihitsy koa hoe atraiza ny talenta ananany. Anjaranao mihitsy zany hoe manome andraikitra azy hoe tia ny andraikitrao isan'andro toy izao zaraina zany ny andraikitra raha misy ankizy na zatovo maromaro ao an-tokantrano dia anjaranao ray aman-dreny ny mizara izany andraikitra izany mba hanamafy hatrany ny fiheveran'ny tenany sy ny hafa. Matoa zany zaraina izay andraikitra izay dia tsisy ny fifanjanana dia fantany tsara hoe misy andraikitra izay tokony tazominy fa tsy ho ilika any amin'ny hafa dia ho fantany koa ny talenta sy ny fahaiza-manao ny hafa. Eo zany dia miseho hoe ohatr'izao ny fahaiza-manao ny zatovo anankiray dia ohatr'izao indray ny anankiray raha misy maromaro izy ao an-trano dia mba hahafahana mifankafantatra zany ao anatin'io tokantrano anankiray io. Andraikitry ny ray aman-dreny koa ny mampisy fahafinaretana ny fiarahamonina ao an-tokantrano. Tediavina mihitsy hoe inona no zavatra tokony volena ao anatina tokantrano anankiray mba isiny ny fahafinaretana ao amin'ny fiarahamonina fa tsy hoe ho zary levilevy, tsy ho zary fanabatiana na ho zary baiko lava no miseho ao anatina tokantrano anankiray fa anjaran'ny ray aman-dreny ny mitady ny fomba hoe ahoana ny fomba ahafahan'io ray aman-dreny sy zanak'io hifankahazo tsara ary irindra tsara ny fiarahamonina ao amina tokantrano anankiray. Misy matsy seho indraindray hoe mety tara fodiana ny zanaka na zatovo anankiray ao tokantrano dia idin'ilay ray aman-dreny any ivelany any ilay zaza dia mitrango eo ny olana dia tsy misy ny fahafinaretana ao tokantrano satria ilay zaza voidany velany dia sorena dia ilay ray aman-dreny mampiseho maray aman-dreny fotsiny hoe mametraka hoe zany ray aman-dreny zany mandidy ato fa tsy ezahana ny ahafantatra hoe inona ny antony nahatara ilay zaza zany hoe inona ny antony dia fantarinao ilay antony, fantarinao hoe misy olana ao tokantrano anankiray dia fantarinao ilay antony, inona ny antony ny olana iny, ahoana ny atao mba ahafahana mamahy izany olana izany. Dia andraikitry ny ray aman-dreny ny mitady izay zavatra izay mba hampisy izany fiarahamonina sy fahafinaretana ao an-tokantrano izay. Anjaran'ny ray aman-dreny ihany koa ny mametraka tanjona momba ny fanabeazana ny zatovo ao an-tokantrano sy mikasika ny fiainam-pianakaviana amin'ny ankapobeny. Mametraka tanjona momba ny fanabeazana ny zatovo ao an-tokantrano. Io zany dia ilaina ny fifampiresahana amin'ny zatovo anankiray hoe isika atao anatin'ity tokantrano tia dia ametraka tanjona anankiray mahakasika ny fanabeazana ihany io ka araka ny hevitrao antaniana ny heviny inona zany no tokony atao, ahoana ny atao dia misy fifampiresahana zany ao amin'io tokantrano io alefa angatahana ny sosikevitry ny zatovo mba hipetraka zany izay fiainam-pianakaviana anankiray izay amin'ny ankapobeny fa tsy tsara le hoe avy hatrany dia didy jadona zany no apetraka ao amina tokantrano anankiray hoe tsika mametraka tanjona ohatr'izao noho izany dia tsy maintsy izao ny atao, tsy dia tsara loatra izay fa antaniana ny hevina zany hoe raha ametraka tanjona ohatr'izao isika dia inona no anjara andraikitrao ao anatin'izay tanjona izay apetraka izay. Miara mametraka amin'ny zatovo ny fifampifehezana ao tokantrano. Ny tsara indrindra dia ny fiaraha miresaka, ny fiaraha manapaka izany fitsipifehezana sy fifampifehezana ao tokantrano izany avela ilay zatovo ho mpandray anjara ao anatin'izay fifampifehezana ao tokantrano izay. Amin'izay dia fantany fa tompo-kevitra tamin'io fifampifehezana io izy
fa tsy olona hoe notenenina fotsiny hoe zao ny tsy maintsy arahana. Raha ohatra manko tsy izy ka mandray anjara ao anatin'izay fifampifehezan'izay dia ho sarotiny izy amin'izay fifampifehezan'izay. Fa raha vetrano io dia apetraka ao dia lasa ianao rery no tompona andraikitra ao ka lasa tsy anaraka izay firy ilay zato na anaraka azy izy dia tsy araka ny sitrapony, tsy ampifaliana no anarahan'izay fa amin'ny fimonomononana sy amin'ny fahasorenana. Ka ny fanentanana zany dia hoe aleo ho mpandray anjara tanteraka amin'izay fifampifehezan'izay ny zatovo ao an-tokantrano. Mampita ny fahalalana irehetra ilaina eo amin'ny fiainana. Misy zany fahalalana izay tsy fantatry ny zatovo, fa anjaranao ray aman-dreny ny mampita izany any amin'io zatovo anankiray io. Ary tsy vitany hoe mampita fa ny mamerimberina matetika izay fahalalana izay mba ho zary raikitra any am-posy any an-tsaina any, dia ho zary fiainana amin'izay ilay zavatra izay napitanao rehefa avy eo. Satria izay ny atao hoe fanabeazana. Omenao ny fanabeazana dia anjaran'ilay zatovo ny mandray an'iny ho fibeazana ary ho zary fiainany raiki tapisaka, ka tsy ho baikonao tsony izy ao arino fa manatanteraka izany atsakany sy andavany, izany hoe mandeha ho azy izany ilay fahalalana. Mbola anjaran'ny ray aman-drenyko ny mampita ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-mitondra tena eo amin'ny zatovo. Misy fahaiza-manao izay tsy hain'ny zatovo mihitsy ary tsy fantany mihitsy, dia anjaranao miantso azy, mampianatra azy, anjaranao mampita an'iny zavatra iny mba ho hainy. Hoe tena ampianarina mihitsy zany izy hoe ohatr'izao ny fanao an'ity, ohatr'izao ny fahaizana an'ity, ohatr'izao ny fanatanterahana azy, dia ampitanao izay zavatra izay dia lasa ho fiainana ilay izy. Dia mbola anjaranao koa ny mampita ny fahaiza mitondra tena, ohatra ny ahoana zany hoe mahay mitondra tena. Misy fitsipim-pitondra tena maromaro izay misy eo amin'ny lafim-piarahamonina, dia anjaranao ray aman-dreny ny mampita izany amin'ny zatovo, satria tsy ho fantany mihitsy ka mety ho lasa manaonao foana izy, satria tsy fantany ary ilay izy, tsisy napita taminy, tsisy nampianatra azy. Ko dia anjaranao ray aman-dreny ny mampita izany, anjaranao ny maneho ohatra zany eo amin'ny izay lafiny ara-pitondratena izay. Manaraka dia manaja ny maha-izy azy amin'ny maha-olona azy. Anjarantsika ray aman-dreny ny manaja ny maha-izy sy ny maha-olona an'iny zatovo iny. Ajaina zany zay, ajaina ny maha-izy azy, tsy tebahana mihitsy ny zatovo zany raha misy tsy fahombiazana mitranga, fa ajaina izy satria zay no maha-izy azy, satria mbola tsy hainy tanteraka io zavatra io dia tsy tebahana izy na latsaina, fa ampiny izy mba ahaizany manao an'ilay zavatra anankiray. Dia mbola ao koa le maha-olona azy, dia anjaranao ray aman-dreny ny manaja izay maha-olona azy zay. Apetraka amin'ny toerana maha-olona azy zany ny olona anankiray, fa tsy ambaniana, tsy batiana, tsy aratsiana, fa apetraka tanteraka eo amin'ny maha-olona azy. Mitandrina ireo teny atao aminy mba hahasoa sy ampivelatra azy. Eo zany tena ilaina mihitsy ny fitandremana ny teny atao amin'ny zatovo mba hahasoa sy ampivelatra azy. Io le hoe avadibadiohin'ny pito ny lela vao miteny, fa sao dia misy teny solavaka ka mety nanimba ny toe-pon'ny zatovo anankiray ka mety tonga hatrany amin'io famoza-po mihitsy, dia tsy verina aminao ray aman-dreny intsony iny zatovo iny raha ohatra ka tsy voatandrina izay zavatra izay, fa lanjalanjaina tsara zany ilay teny avoaka, ilay teny tenenina, ny fihetsika atao. Ny tanjona dia hoe mba hahasoa sy ampivelatra ny zanaka na ny zatovo anankiray, atonga olombalona ity zatovo anankiray ity. Fahaiza miaina
mampilamitsaina. izay no asona tolotra tamin'ity anio ity mametraka ny mandra-piona ho amintsika rehetra ny namanao lantoary misy atsoely. Tarika Ambassadora Zanakay malalo Tena tinay Izaw numba hirinay Tena fifalinay Tianay Layanaw Utafitanay Chizay Kufisarana na tulujai misauche. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Nuvu faendena Zani nukatsau Fani fadalana Zani yalau falala Natadiavu Tehu sambachai Sianarehuizamu Mampianatra Ratsianarehuizamu Mananatra Dado Inenikyumalala Yanareu Nuandihiankinana Sianarehuizamu Mampianatra Ratsianarehuizamu Mananatra Kufisarana natulujai Misauche Sarana natulucha. Akoatra ny fienoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Fanantenana azo antoka entiny bokyny Daniel ho anao. Fanantenana azo antoka entiny bokyny Daniel ho anao. Fandalinana soratra masina iarahanao amin'ny pastora Rasolony Menjanahary Robert miaraka amin'ny feon'ny fanantenana. Faly miarahabantsika rehetra piaino manaraka ny fandaharana zay arahantsika mandinika ny bokin'ny Daniel. Tonga eo amin'ny fizarana fahatelo isika amin'izany bokin'ny Daniel izany, anomena ny lohateny hoe Jesosy no mpisolo vavanao.
mirary ny sosiny tsara indrindra ho asika mianakavy eo ampanarahana izany famelabelarana izany. Mialohan'izany dia mbola hiaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotranao zahay noho ny tombontsoa omenao anay. Afaka miara-mianatra ny teninao, indrindra ny afatra izay nampitondrainao an'i Daniela izay sahaza ho anay indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Fanahinao masina no hitantana sy hitaridalana anay mba hampitombo finoana anay, anamasina anay izany teninao izany, ary indrindra hitarika anay eo am-potony ny fijalian'i Kristy, ary anananay anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Jesosy no mpisolo vava anao. Ampatsiahivina fa ato amin'ny toko 7 amin'ny bokin'i Daniela dia i Daniela indray no nomena fahitana, ary biby sy tandroka no tandindona entina mampiseho ireo fanjakana ny fandimby teto an-tany, arak'izay efa naseho tao amin'ny nofin'i Nebokadnezara tao amin'ny Daniela toko 2. Ny biby voalohany hitan'i Daniela toy ny liona dia mampiseho ny fanjakana Babiloniana. Ny 2 toy ny bera dia mampiseho ny fanjakana Mediana sy Persiana. Ny 3 toy ny leoparda mampiseho ny fanjakana Grika. Ny 4 biby mahatsiravina mahana tandroka 10 dia mampiseho ny fanjakana Romana izay nizarazara. Tao amin'ny fahitana nefa dia nisy toe-javatra izay tena nanaitra ny Daniela dia ny fisehoan'ilay tandroka kely, nanana maso toy ny mason'olona sy miteny zavatra miopampana, araky ny hitantsika amin'ny Daniela toko 7 ka ny 9. Efa nodiniantsika ny amin'ny tandroka kely io, izay mampiseho fahefana ara-politika sady fahefana ara-pivavahana, sady nanenjika ny vahoaka n'Andriamanitra. Niaraka tamin'izany fahitana izany koa anefa dia naseho an'i Daniela ny fizotry ny fitsarana any an-danitra. Andeha ary arahantsika izany fitsarana izany. Daniela toko 7 ny 9 sy ny 10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Daniela toko 7 ny 9 sy 10. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny fahagola no nipetraka teo. Ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala, ary ny volondohany toy ny volon'ondro madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo, ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany, arivo no nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany, nipetraka ny mpitsara ary no velarina ny boky. Tiako sady anefa ny mampahery anao ry mpiainy malala, fa vaovao mahafaly izany fitsarana izany. Tsy araky ny fiheveran'ny olona azy izany fitsarana izany. Ao amin'ny soratra masina mantsy, ny fitsarana dia ahitana ny hevitra hoe fanafahana andreo izay nampahoriana ary faharesen'ny fahavalo izay nampahory. Hita taratra izany amin'ny fanehoanan'Andriamanitra mpitsara, mpamonjy sady mpanafaka ao amin'ny Salamo 7:20 ka ny 9:10. Salamo 7:20 ka ny 9:10 sy ny 11:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ifaly ny marina raha mahita ny famaliana, anasany tongony amin'ny rano ratsy fanahy izy, dia hiteny ny olona ka hanao hoe misy valiny tokoa ho an'ny marina, misy tokoa Andriamanitra izay mitsara ety ambonin'ny tany. Koa ny fitsarana ary zany dia manambara fanantenana. Manamafy zany izay voalazan'i Daniela toko 7 ny 7:20. Daniela toko 7 ny 7:20 manao hoe, ary ny fanjakana sy ny fanampahana, ary ny fahalebiazan'ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra rehetra dia omena ny olo-masiny avo indrindra. Ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanampahana rehetra dia anompo sy ano azy. Ireo olombovonjy zany izay afaka tamin'ny fitsarana dia andova ny tany. Andehany arahantsika akaikay kokoa ny fizotra n'io fitsarana io. Lay 9:7 amin'ny Daniela toko 7 ny vakitsika teo
dia andeha verenantsika ho vakina. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny fahagola no nipetraka teo. Ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala, ary ny volondohany toy ny volon'ondro madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo, ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ny fahagola na Andriamanitra ray no filohany ny fitsarana. Fahagola no iantsona azy eto. Mampahery atsika izany satria izy ilay Andriamanitra hatr'izay, ilay Andriamanitra mahafantatra ny tantara hatrany am-piandohana. Izy no mpitsara atsika, izy no filohan'ny fitsarana, ary marina ny fitsarany. Aseho ny fitafiana fotsy ny fahadiovany. Afaka manameloko ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra izy, satria tsy mba manana ota. Ny 10 ny tapany 2 amin'ny Daniela 7 dia manao hoe, arivo no nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Anjely manompo an'Andriamanitra ireo marobe ireo. Manana anjara lehibe ny anjely eo amin'ny fitsarana, sady manompo an'Andriamanitra izy ireo no manao ny asan'ny vavolombelona ihany koa. Izy ireo mantsy no nitanan-tsoratra amin'ny fomba tsy misy diso ny asa nataony tsirairay. Ambaran'ny 10 tapany farany fa nisy boky ny velarina teo amin'ny fitsarana. Ireo boky ireo no mirakitra ny anarana sy ny asa nataony lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny firenena rehetra, ary misy karazany 3 ireo boky ireo. Ny boky voalohany dia ny boky ny fiainana. Hitantsika ny filazana izany ao amin'ny Apokalipsy 7 ka ny 5. Apokalipsy 7 ny 5 manao hoe, zay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Ny boky ny fiainana dia misy ny anaran'ireo zay nino an'Andriamanitra ka nanaraka an Jesosy. Ny boky faharoa dia ny boky ny fitadidiana. Ny boky ny fitadidiana hitantsika ao amin'ny Malaki izany. Malaki 7 ka ny 5:12. Malaki 7 ka ny 5:12. Ary tamin'izany zay natahotra ny Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehova ny aino ka nandray izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana zay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Boky fahatsiarovana ny asa tsara rehetra nataon'ny olona io boky faharoa io. Ny fahatelo kosa dia ny boky ny fahafatesana. Ny boky ny fahafatesana zay mirakitra ny asa ratsy rehetra nataon'ny olona. Hitantsika ao amin'ny Jeremia 2 ka ny 12 ny fanambarana mikasika an'izany. Jeremia 2 ka ny 12. Fa na dia misasa sira azo aza ianao, ka maka lavenona betsaka hanadiovana anao, ny eloko ao dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany, hoy Jehova Tompo. Boky ny fahafatesana mirakitra ny asa ratsy rehetra nataon'ny olona. Ny zavatra nataon'ny olona rehetra zany dia hoentina eo amin'ny fitsarana avokoa. Hoy ny mpitoroteny raha milaza izany. Mpitoroteny 12 ka ny 4:12. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Inona kosa ary no filamatra hitsarana ny olona rehetra eo amin'izany fitsarana izany. Jakoba 2 ka ny 12. Jakoba 2 ka ny 12. Aoka ianareo iteny sy anao araka izay mahamendrika anareo, zay olona ho tsarai ny lalàny fahafahana. Ianareo, hoy Jakoba, dia olona ho tsarai ny lalàny fahafahana. Ny lalàn'Andriamanitra zany no filamatra hitsarana antsika rehetra. Atsoin'i Jakoba hoe lalàny fahafahana
izany lalàna izany. Ry havana malala, Andriamanitra dia fitiavana ary ny lalàny dia fitiavana. Ny ratsan-tanany mihitsy no nanoratra izany lalàna izany teo amin'ny vato fisaka roa ary mifototra amin'ny fitiavana izany lalàna izany. Teo amin'ny vato fisaka voalohany, ireo didy 4 voalohany zany dia nahitana ny fitiavan'Andriamanitra, ary teo amin'ny faharoa, teo amin'ilay vato fisaka faharoa, ireo didy 9 farany kosa dia ahitana ny fitiavana ny hafa. Raha tena ivelomana tokoa izany lalàny fahafahana izany, dia ho sombon-danitra sahady ity tanitsika ity. Zany no ilazan'ny soratra masina fa ny fitiavana no fahatanterahany lalàna. Zany lalàna izany dia maneho ny toetran'Andriamanitra ary maharitra mandrakizay toy ny tompony ihany izany. Zany lalàna izany no itsarana antsika, tsy manan-kalahatra itsika eo anatrehan'izany. Amin'ny maha olombelona mpanota antsika dia tsy tratra antsika ny fahamasinana takiany lalàna, koa tsy mahavonjy antsika ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Fa inona ary zany no asan'ny lalàna? Romana 7:20. Romana 7:20. Romana 7:20. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazona ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Ny lalàna zany no mampafantatra antsika fa nanota isika. Maneho ny toetran'Andriamanitra ny lalàna ho isika, ary rehefa mibanjina ny fahatsara-toetran'i Jesosy isika dia miariary ny toetra ratsy ny kilemantsika amin'ny maha olombelona antsika. Rehefa mampitany toetrantsika amin'ny lalàna isika dia mitanondrika, fa tsy misy na inona azontsika ireharehana. Abaribary ny lalàna eo anatrehantsika ny faniriana tsy masina ao anatintsika. Asehony antsika ny fotsika feno fahalotona, tsapantsika fa tsy mendrika isika. Meloka isika eo anatrehan'ny lalàna, kanefa izao aza mamoy fo. Raha manao izany fanandramana izany isika, dia tsarovo fa miasa ho famonjena ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa velarin'ny fanahin'Andriamanitra eo anoloantsika ny tena toetry ny fotsika, dia mahatsiaro ho tsy mendrika isika, dia mitarika antsika anetry tena hitady famelan-keloka izany. Rehefa hitantsika ny toerana mampalahelo misy antsika, dia mitady mpamonjy isika, ary manana mpamonjy isika. Ho hitantsika ny akanton'ny filazantsara, ho hitantsika amin'ny tena endriny lay tia antsika sy namonjy antsika dia Jesosy zany, lay ihany fanantenantsika. Ry mpiainy malala, manana vaovao mahafaly ho anao aho. Tianao Jesosy. Ho anao no nanoloran'ny tenany teo amin'ny hazofijaliana. Tonga mahantra lay mpanjaka ny lanitra mba hampanankarenanao. Ho anao no niakarany any an-danitra. Matsy ny voalaza ao amin'ny Daniela 7 ka ny andininy 3:12 sy 4:12. Daniela 7 ny andininy 3:12 sy 4:12. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahony lanitra, ary nakeo amin'ny fahagola izy dia nampanakekeny teo anatrehany, ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy, mba hanompo ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Eny, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia niakatra any an-danitra, nanatona n'Andriamanitra ray iroso amidingana manaraka amin'ny asa-panavotana. Ny fahagola, n'Andriamanitra ray ho isika no filohan'ny fitsarana, ary Jesosy no mpitsara araky ny voalazan'ny filazantsarany Jaona. Jaona 5 ka ny andininy 2:20. Jaona 5 ka ny andininy 2:20. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka. Amin'ny Jaona 5 ihany ka ny andininy 7:20 manao hoe, ary nomeny fahefana itsara izy satria zanak'olona. Jesosy no mpitsara. Jesosy lay mahalala ny herin'ny fakapanahy mianjady aminao, izy no mpitsaranao. Jesosy lay zokinao,
izy no mitsara anao. Ary raha mbola misalasala ianao ny amin'ny mahavaovao mahafaly ny fitsarana dia tadidio, fa raha manaiky ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy ho anao ianao dia izy no mpitsara anao sady izy ihany koa no mpisolo vavanao eo anatrehan'ny fitsarana. Jesosy no mpisolo vavanao. Jaona 1:2 ka ny 9:1. Jaona 1:2 Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ray isika dia Jesosy Kristy lay marina. Vaovao mahafaly zany ho an'izay mino, miandany amin'ny mpino ilay mpitsara. Ao amin'ny fitsarana tokoa mantsy, izay rehetra mibebaka marina tokoa dia azo famindram-po. Amin'ny alalan'ny finoan'ny rano Kristy, ny ran'ilay zanak'Andriamanitra izay manesitra ny fahotany, dia voatahiry ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany, araka ny efa hitantsika tao amin'ny Apokalipsy 4 ka ny 5. Ny rano Kristy no manadio azy amin'ny fahotany rehetra. Voatafy ny fahamarinan'i Kristy izy, ary mendrika andova ny fiainana mandrakizay. Marina eo anatrehan'Andriamanitra izy satria mino an Jesosy, tsy miapanga azy intsony ny lalàna. Zany no hevitry ny hoe Kristy ny farany lalàna, araka ny anambaran'i Paoly azy ao amin'ny Romanina 10 ka ny 14. Romanina 10 ka ny 14 manao hoe, fa Kristy ny farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Ny fikasan'Andriamanitra, raha nanome ny lalàna ho an'Israely izy, dia ny ampiseho amin'izy ireo fa mpanota mila mpamonjy izy ireo. Narodan'ny jiosy ny fikasan'Andriamanitra ka niezaka nitady fahamarinana amin'ny alalan'ny fankatoavan'ny lalàna izy ireo, dia ny lalàna momba ny fanaterana fanatitra sy ny didifolo izany. Zavatra izay tsy ho vitan'olombelona na oviana. Tonga ary Kristy amarina izany fiheverana diso zany, dia tsy inona fa ny fitandremana ny lalàna mba hazahoana famonjena. Tonga Kristy anondro ny lalana marina ho amin'ny famonjena, dia ny finoana n'ilay zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana, ka naseho ara-tandidina tamin'ireny biby rehetra natao fanatitra ireny. Eo amin'ny Kristy dia mifarana ny fiheverana, fa ny fitandremana ny lalàna no hazahoana famonjena. Zany ho iaho ny hevitry ny hoe Kristy no farany lalàna, fa tsy foana akory ny didifolo. Mazava ny voalazan'i Paoly ao amin'ny Galatiana 3 ka ny 14. Galatiana 3 ny 14 manao hoe, koa ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Zany hoe mampiseho atsika ny fahotantsika ny lalàna, ary mitarika atsika anatona ny Kristy mba handraisantsika ny famelan-keloka na ny fanamarinana. Kristy ny mpamonjy anao, ary mahafinaritra ny anambaran'i Paoly azy ao amin'ny Romanina 5 ny 1 manao hoe, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe ho an'izay mino an Jesosy dia afaka izy eo anatrehan'ny fitsarany lanitra. Tianao ve ny ho afaka amin'izany fitsarana izany? Misaoran'Andriamanitra noho ny amin'ny lalàna izay mampiseho taminao fa mpanota ianao, ary misaora azy no nanomezany an Jesosy ho mpamonjy anao. Andeha hiara-mivavaka isika, angataka ny fanahy masina ampitombo ny finoantsika an Jesosy. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay no nanomezanao ny zanako lahy tokana ho mpamonjy anay. Misaotra anao noho ny vaovao mahafaly fa Jesosy no mpitsara anay, ary izy koa ny mpisolo vavanay. Fa na eo ampitomboy ny finoanay, ary tehirizo amin'ny fanarahana ny Kristy zahay mba ho mahatoky mandra-piavinao. Mitahiny mpiaino tsirairay avy eo amin'ny fiainany ara-nofo sy ny fiainany ara-panahy. Amen. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06
797 62 mampisavizany fokotsy okivy ny fisiny jesolay mpamonjiko mampahery manatanjakany foko ny fitiavany sy famindrapony izy rery no yankinako izao sy omeko zany fo tsisy zavatra izany hatakaloko azy satria izy efa namony any amonjy tarika Anita Aspienne. Ny olana izay miseho amin'ny fiainako izy no mamahy izany rehetr'izany ireo fahoriny izay mianjady amiko eo anilako Jesosy manampy ahy izy rery no yankinako izao sy omeko zany fo tsisy zavatra izay hatakaloko azy satria izy efa namony any amonjy ny hoaviko dia feno fifaliana satria Jesosy tsy misaraka amiko izy dia manomana fiainam-baovao izay feno fahasambarana tokoa izy rery no yankinako izao sy omeko zany fo tsisy zavatra izay hatakaloko azy satria izy efa namony any amonjy izy rery no yankinako izao sy omeko zany fo tsisy zavatra izay hatakaloko azy satria izy efa namony any amonjy AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Miazakazaka ny toejavatra rehetra amin'ny fiainantsika ary manatombotra dia manatombotra fiafaran'ny tantarany ity tany ity. Ireo izay mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra, mamaky koa izay voalazan'ny boky antsoina hoe fanahy ny faminaniana, dia tsy ho gaga amin'ny toejavatra rehetra miseho. Famantarana misesy izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra no hitantsika, izay manambara mazava fa manakaiky
ny fiaviany jesosy indray ny am'rao ny lanitra ka aoka ry samy hifampivavaka hifamela eloka hifanotrina hifampitantana mba samy hovonina ho amin'izany fiaviany jesosy indray ny am'rao ny lanitra zany miaraka aminao hatrany amin'izao fiara-mianatra zao aloha ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tanso fiainana vaovao izay indray ny loha hevitra hojerentsika amin'ny teny ity fiainana vaovao izay mitondra makany amin'ilay fiainana mandrakizay ahoana tokoa moa izany hoe fiainana iainana mandrakizay miaraka amin'ilay namorona sy namonjy antsika izany afinahitra izany tsy resaka afa-tsy izay voasoratra isika satria ny ankoatran'izay dia voalaza fa tsy ren'ny sofina tsy hitany maso tsy niditra tao am-pon'ny olona akory ka leo izay efa nisoratana voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no jerentsika sady efa ampy tsara hahatonga antsika ho amin'ny faharesen-dahatra hiomana izany izao ny voasoratra ao amin'ny boky ny apokalipsy boky farany indrindra ao anatin'ny baiboly apokalipsy toko faraka amin'ny 24 apokalipsy toko faraka amin'ny 24 ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha zany no voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny maso ireo zavatra nampitomany teto amin'ity tany ity zany dia tsy hiverina intsony tsisy fahafatesana intsony le fahafatesana tena atahorantsika tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana zavatra mahasosotra sy mahatonga ny fiainantsika ho feno fahoriana izany ho hita mihitsy amin'izay fotoan'izay fa lasa ny zavatra taloha ka na ireo fotsiny aza no ambara amintsika mikasika an'izany fiainana mandrakizay zany ampy tsara zany atonga antsika ho resy lahatra fa mila miomana ho amin'izany isika indray nandeha dia niresaka tamin'ny namany anankiray momba ny fanantenany ny filazantsara ny kristianina anankiray ny amin'ny teny fikasana na ny teny fampanantenana izay nataon'Andriamanitra momba ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay no niresahany valiteny maneho tsy fahafaliana na setry n'ilay namany azy tsy kristianina rahateo moa ity namany ity zao no navaliny fiainana mandrakizay sady nikentrona izy no nangovotra rehefa nandrehan'izany tena ratsy ny mieritreritra an'izany ho izy efa ratsy ihany ange ozy ilay 70 na 80 taona iainantsika ity ka iza no mbola maniry ny tohizan'izany ho mandrakizay tena ho lozo zany ary marina zany ho an'ny olona tsy mahalala zay no manin'Andriamanitra ho an'izay ty azy any amin'izany fiainana mandrakizay zany zany hoe ny fiainana aorianany fahafatesana ho atsangana amin'ny maty izay nodimandry ary hovaina ihany koa ireo izay mbola tratra velona hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rao lanitra dia handova ny fiainana mandrakizay marina fa raha izao fiainan'izao kosa aloha no mbola hitoy amin'izao faharatsiany izao dia tena loza saingy rahantsika mahita fa tsy afaka ny hitoy rahateo izy ty eny tokoa fa tsy ny fitohizan'izao fiainan'izao velively no atao hoe fiainana mandrakizay tsy zany velively araka ny voalaza tao amin'ny boky ny apokalipsy toko faraka amin'ny 24 izay efa nivakitsika teo manasanao hamaky ireto andalan-teny manaraka ireto izay nitsongaina avy amin'ny tenin'Andriamanitra miresaka momba ny fiainana ho avy na ny fiainana mandrakizay aoriana ny fiavian'i Jesosy ao amin'ny Petera 2:17-20 ny iray amin'ireny Petera 2:17-20 fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andro ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa ho amin'ny firimorimoana mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo
amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra sady manantena ny mampahafaingana ny aviany ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy ahalevo na ny lanitra ary handoro sy ampiempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Zao koa nivakitsika ao amin'ny Apokalipsy 2:1-5. Apokalipsy 2:1-5. Fahitana nomen'Andriamanitra any Jaona mpaminany izy te ny amin'ny Jerosalema vaovao. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fifalasan'ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Lanitra vaovao, tany vaovao. Ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Zany no toe-javatra iseho zany a. Dia toizantsika ny vaky-teny. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary narefa eo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe, indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony ary Andriamanitra nitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Tsy hisy fahafatesana intsony, tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ary koa izy soraty fa matoko sy marina ireo teny ireo, zany hoe azo antoka, tsy misy atahoran'ireo teny ireo. Andiny fahenina, ary koa izy tamiko, tanteraka ireo. Izaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimaim-poana amin'ny loharanony ranonaina ho an'izay mangetaheta. Toizantsika hatramin'ny 17, izay maresy no andovan'izany zavatra zany. Ary ho andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Milaza mazava amintsika izany fa tena misy ny fiainana mandrakizay, azo tsapaitanana fa tsy nofinofy. Ary voatsipika mazava teo fa zay maresy no andovan'izany zavatra zany. Zany hoe misy ady atao zany amin'izy ity fa tsy mandeha ho azy. Misy ady ataony tsirairay avy. Ka kosa fiainana mandrakizay nge no omenan'izay mandresy, tsy misy loka tahaka an'izany. Ka eto am-pamaranana dia ireto misy fanontaniana manan-danja izay tsy maintsy apetraka ny tsirairay amintsika amin'ny tenantsika ihany. Inona re no ilaiko mba handraisako anjara amin'izany fiainana vaovao zany? Zay ny voalohany. Ahoana no atongavako any? Ary ahoana no azoko antoka fa ho anisan'izay ho tonga any aho? Inona eo amin'ny fiainako raha misy no mety hisakana tsy azo izay nampanantenan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Nomena safidy mantsy ny tsirairay amintsika, na handray ny fanafahana maimaim-poana amin'ireo zavatra mamatotra antsika kanefa mety hitondra antsika ho any fahaverezana. Jesosy no mpanafaka, izy no hanafaka anao raha toa ka manaiky ny ho afahany ianao. Ny safidinao fotsiny no andrasany. Rehefa mandresy ianao ao anatin'izany safidy zany dia handova ny fiainana mandrakizay. Zany no faniriako, faniritsika, fanirinay aoka ifampivavaka re mba ho samy ho tonga amin'izany fiainana mandrakizay zany tsika rehetra. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka maimaim-poana ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafindray ary.